Faly miarabatsika jiaby naraka ny chaîne ity vaovao malagasy ny Diabe nataon'ny candidat Mpitandro Toamasina Rolland Ratsiraka no zaraintsika eto. Eo ihany koa ny fizarana vary eto Antananarivo taorian'ny valin'ny fifidianana bentanana vonjimaika navoaka ny seny izay. Ny voalohany araka tenentsika teo zay dia ny Diabe nataon'ny candidat Rolland Ratsiraka manko dia sakanany reto talo Filaminana reto gendarme au police miaramila fa indrindra ny gendarme no tena nameny ny toerana nanakana izany hoe ny taky ary ny teny hoe hajao ny savidy bohoka satria misy fahamarinana napetraky ny nataony seny izay voka mpifidianana vonjimaika izay ka zany indrindra nahatonga zareo ny teny hoe tsy hanaiky raha ohatra ka hoe zao ny voka mpifidianana hisy izay satria nandry zareo dia manana proof manana ihany koa resultat tena izy ary maro ny fandikan-dalàna nataon'ny candidat ny mpanjakana sy tsy fanaran-dalàna zay fa mijery fotsiny manko ny seny tsy mandray fepetra na ny fitsarana eny an-toerana araka ny tenentsika zay ihany koa manko tsy izy ovina amintsika manko fa ny mpitandro Filaminana tonga avy hatrany ry gendarme reto na dia zany na tsy zany ihany koa dia eo ihany koa ny fandikan-dalàna ataon'ny candidat mpanjakana izay nizara vary ny candidat ny Irmar zany izay haralara manatso tao Antananarivo renivohitra zay satria nanao fizarana vary zareo ary mila mitondra hitantsika zao amin'ny alalan'ny sary zao tsy maintsy mitondra carte mahataontsika TGV na carte mpifidianana na rehetrarehetra izay noentina tsy fandikan-dalàna ary mizara vary zareo amin'izao mba manko jerentsika zany fanokevitra nataon'ny candidat bentanana ny Toamasina zay araka ny tenentsika teo izay. Tamin'ny 3 ora sasany teo eo dia efa tazana manodidina ireo vahoaka ny Toamasina tonga maro namaly ny antsony candidat Rolland Ratsiraka ny fampitoana iaro ny safidiny manoloana ny fisina alabato izay nambala ny candidat Rolland Ratsiraka tamin'ny fifidianana farany teo. Diabe Filaminana miainga eto amin'ny Saint-Paul Mangarivotra no nokasain'ny candidat Rolland Ratsiraka ho atao amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara saingy arak'izao hitantsika izao mpitandro ny Filaminana no efa tazana ety an-toerana. Mazava za tsy miteraka korontana za tsy ady amin'ny gendarme na maramila ok sa tsy ok fa za magnambara fotsiny dia zao ny vatontsika fantanareo fa nangalarany zare ok sa tsy ok fa za ihany mahay ny fomba iadivana anazy zay ampafantariko anareo tsy kelikely fa zao tsika miteny zao dia tiako atsika hifary ankety alongany a za tsy mila affrontement en force ok sa tsy ok satria za zadinonareo fa sady solomavambahoaka no candidat nilatsika teo ok sa tsy ok zavatra bariko aminareo fotsiny atsika zany ny force de l'ordre nagnampy any zareo tsy manjary io nangalabato io tsy mety fa zao force de l'ordre e fantako reo fantako reo za mpanomeraany reo tsy ratsy fa tamin'ny larobi nampiasaina zare contre vatontsika igny tsy mety satria efa vita ty sefa efa vita ty efa vita ty efa vita ho aty efa vita ty efa vita ty Jules efa vita dia zao zany a faranako eto izy a fahazavaiko anareo antsipriny a ampagnano gazety ahoana le fitrangany le alabato
Okey sa tsy okey? Fa tsika naresy tamin'ny fifidianana mairie. Okey sa tsy okey? Zay fa dia misaotra antsika jiaby. Okey.